mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamanavankira afaka malalatra hatrety sabotsy fahatelo ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ny foibe ny sekoly alahady atsika anio ry havako dia ny Matio toko faharoambiroapolo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoambiroapolo. Matio toko faharoambiroapolo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoambiroapolo ihany fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay dia lasa ny fariseho ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodianina keo aminy izy ka nanao hoe: mpampianatra, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy manahy olona satria tsy mba mizaha tavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoa vola hetra ho an'ny Kaisara sa tsy? Fa Jesosy nalala ny faharatsiany dia nanao hoe: nahoana ny maka fanahy ahy nareo be tsara velatsy? Ary sy ho ihany fa lantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondrany tena re izy. Ary hoy Jesosy taminy: anisy ty sary sy ty soratra ty? Hoy izy taminy: an'ny Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavo an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary nonona re izany izy dia gaga ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Betsaka ry havana ny heviteny izay manazava ity tenin'i Jesosy ity: aloavo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Betsaka ny anazavan'ny ireo mpanao heviteny azy ary betsaka ny ampiarana azy. Gandhi aza izay fantatsika fa tsy kristianina dia nanazava an'io andinin'io. Ary azavaina koa izy io amin'ny lafiny ara-politika, amin'ny lafiny ara-toekarena, amin'ny lafiny ara-pivavahana, dia matetika iresana zary fomba fiteny andavanandro mihitsy ara ny hoe aloavo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Fa iny ry havako no azo hevim-panahy, azo ampaherezana antsika, na tokony ampaherezana antsika mihitsy aza amin'ity tenin'i Jesosy ity. Mazava aloha ny tenin'i Jesosy tamin'ireo mapetraka fanontaniana, ireo mapetraka fanontaniana izay notondroin'i Jesosy fa be tsara velatsy. Fanontaniana napetraka mpiatsara velatsy zany, fanontaniana napetraka mba hamandriana an Jesosy. Ary marina ny tenin'ny Gandhi nanao ny heviteny hoe tsy voatery namarana io fanontaniana io mihitsy ange Jesosy satria mazava fa fandrika io azon'i Jesosy atao tsara ny tsy namaly azy, fa namaly Jesosy mba ahatonga lesona, ahatonga fanazavana, satria fantatry Jesosy fa mahasoa ny amaliana ilay fanontaniana na dia fandrika aza. Tsy natahotra ny fandrika loatra Jesosy satria fantatsika ny fahendreny, fa nanjary nanome fanazavana, nanome fahazavan-tsaina vaovao mihitsy ilay fandrika, ka nanjary mbola iainantsika mandrakakehitry aza zany fanazavana izany. Fa iverenantsika kely ilay hoe mpiatsara velatsia no androany Jesosy reo olona ireo. Mampiatsara velatsia azy dia mazava rehavako malala. Tafaraketo ny fariseho sy ny Herodianina. Ireo atoko politika ireo na atoko mpivavahana ireo dia tsy mpitovy hevitra mihitsy, mifanao atsimo sy avaratra ireo. Ny fariseho dia atoko mpivavahana moa sady atoko politika ihany ve na atoko ao anatin'ny fiarahamonina koa izay miazona ny nentin-drazana, mifikitra amin'ny nentin-drazana, mifikitra amin'ny fampianarana navelany ireo ray aman-dreny na fampianarana ambavy io na antsoratra io. Noho izany dia manome toerana ny fomba maro samihafa ny fariseho. Ary ny teolojia izay voizin'ny fariseho dia miompana be lehibe mihitsy amin'ilay fiazonana izay hoe ny tany aloha dia tsara ary ny ray aman-dreny tany aloha dia endry fantatra fa ny zavatra nampianarina dia mety, ny ainana dia mety.
Ny Hérodianina kosa tsy zay loatra. Ny Hérodianina tsy de sy mifanohitra am'izay mihitsy. Ny Hérodianina dia ireo vondron'olona indray natoky politika nanohana ny Hérode. Hérode dia mpanjaka zay napetraky ny Romanina. Ny fariseho zany mazava ho azy satria mifikitra amin'ny entin-drazana izy dia tsy tia maizina mihitsy raha zay no azo ilazana azy mialatsiny ny Romanina. Tsy azoazo ny fariseho mihitsy ny Romanina satria tsy akasitrahan'ny fariseho ny Romanina. Ny antony dia satria mpanjana tany. Fa ny Hérodianina kosa dia tena nifikitra be tamin'ny Romanina satria ny Romanina no nametraka ny Hérode. Tokony ho fantatsika tsara mihitsy fa ny Hérode dia tsy tokony ho mpanjaka. Hérode dia olona amin'ny teny frantsay usurpateur. Hérode dia tsy tokony ho mpanjaka izy, tsy zanaky tsy taranaka Davida izy. Zay mahatonga ny Hérode natahotra ny Jesoa voniteraka hoe tonga lay zanaky Davida, lay avy amin'ny taranaky Davida. Izy tsy avy amin'ny taranaky Davida, ary zay no nampatahotra azy satria ny olona niandry mpanjaka avy amin'ny taranaky Davida. Ary nanakiana ny olona mafy an'i Hérode de tsotra satria tsy taranaky Davida izy, ary satria ny fanjakana Romanina no nametraka azy. Dia mazava ho azy fa ireo olona nanohana an'i Hérode dia ireo no nendany tamin'ny Hérode, ary ao anatin'ny Hérodianina zany no ny atokon'ny Hérodianina nisy ny mpamory rehetrarehetra sy ireo mpanan-karena rehetra izay nahita tompontsoa satria nahay petsapetsa tamin'ny fanjakana Romanina. Atoko politika tsy mifanaraka mihitsy ireo. Saingy zao ny anankiray manohitra ny fanjakana Romanina, ny anankiray zany manohitra ny fanjakana Romanina, ny anankiray kosa makasitraka ny fanjakana Romanina. Fa saingy rehefa eo Jesoa de io fa nitambatra reto atoko politika reto. Ary zay mahatonga Jesoa miteny hoe metsara velatsia nareo. Olona nareo ara dia tsy mahay miaraka akory. Fa manindry anareo no miaraka. Inona tsy izy miaraka loatra mampaninona an Jesoa, fa izao lay fiarahana hafahafa. Lay zavatra hafahafa satria ny fariseho napirisika ny Hérodianina hoe andehana hametro fanontaniana izy. Hametro fanontaniana izy hoe azo atao ve mandoetra sa tsy azo atao. Satria ny Hérodianina zay mpamory hetra ny ankabeazany. Tao anatin'ny Hérodianina mpamoryetra, tao anatin'ny Hérodianina mpikirakira ny hetra, dia namporosihy ny fariseho mendana metro fanontaniana izy hoe mety fi sa tsy mety ny mandoetra. Zay mahatonga Jesoa miteny hoe be tsara velatsia. Dia mora de mora rehefa namaliny Jesoa le fanontaniana. Mora de mora. Ny fariseho zany eo raha ny tena marina, ny fariseho dia tsy mankasitraka ny andohavaketra. Ny fariseho de tena tsy mankasitraka mihitsy ny fandohavaketra, ary tsy tiany mpamoryetra. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Zakaiosy. Fa ny fariseho de tsy tiany mpamoryetra satria aminy dia ireo dia mpamorotra vahoaka, ireo de mpampijaly vahoaka, mpangalatra. Ity momba ny fanjakana Romanina no zany dia satry ny fariseho tsy andoetra ny vahoaka. De namporosihiny zany ny Hérodianina hamandrika an Jesoa. Dia eo zany revako malala no nomeny Jesoa lesona avokoa izy ireo. Malainy Jesoa tsara zany lay denary. Alay saratsaina ho Jesoa, eto ty ary ny denary ny farantsakely fandoa amin'ny etra. Farantsakely fandoa amin'ny etra. Dia tonga avany ny Hérodianina no nitondra an'ilay farantsakely, de netiny avany denary noetiny. Ary dia rehefa denary netiny de mazava ho azy sarin'ny Tiberany teo na Kaisara, sarin'ny empereur Tiberany teo de nanatao hoe Kaisara. Dia rehefa nentina teo am Jesoa iny de ho Jesoa sariny izy io, de hoe sarin'ny Kaisara io, de omeo an'i Kaisara zany izay an'i Kaisara satria an'i Kaisara io. Ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Inona le an'Andriamanitra? Neny Kaisara zany io vola, fa inona le an'Andriamanitra? Dia neny ny fariseho io. Satria zao rehefa mandondray ianao ao amin'ny tempoly de tsy ny denary akory nandoavana, tsy ny denary akory zany no anaovana ny
ny raha rehetra ao anatin'ny tempoly. Ao anatin'ny tempoly de vola jiosy manokana mihitsy no ampiasaina ao anatin'ny tempoly. Ny denari ampiasaina any anatin'ny fiarahamonina, fa ny vola jiosy kosa dia ampiasaina ao anatin'ny tempoly. Ny sekely sy ny takizany ohatra dia alaina lay vola rehefa miditra ao amin'ny tempoly zany ny jiosy dia iny le denari iny dia atakalo aloha satria tsy azo atao rakitra iny, tsy azo atao tsy azo ampiasaina ao anaty tempoly mihitsy iny, dia atakalo vola jiosy aloha baka an'ireny manakalo devizy reny. Dia rehefa voatakalo vola jiosy iny dia lay vola jiosy iny no ividianany zavatra sy ampiasa ividianana ny sorona, ny biby atao sorona atao fanatitra ao amin'ny tempoly. De hoy Jesoa, aloavy eo any Kaisara zay any Kaisara. Zany hoe atao zay tokony ataonareo amin'ny Kaisara, any amin'ny fiarahamonina, fa izao misy koa ny tokony ataonareo anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny tempoly. Aloavo ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Inona ny an'Andriamanitra voalohany indrindra amin'io? De zao misy vola, misy hetra tokony natao ho an'ny Kaisara, fa misy koa vokarazana vola manokana natao an'Andriamanitra ao anatin'ny tempoly. De hoy Jesoa, misy vola samihafa nge. De zao aloavy, ataovy zay tokony ataonao any amin'ny fiarahamonina, de ataovy zay tokony ataonao koa aty amin'ny fiangonana na amin'ny tempoly. Satria zany ny fariseo de manao hoe tsy tokony ianao any amin'ny fiarahamonina, fa tokony ao anatin'ny tempoly ihany, satria ny vola jiosy no ampiasain'ny fariseo. Ny Herodianina manome toerana be dia be ny denari, ny vola romanina, manamaivana ny vola ny adidy sy ny zavatra tokony atao ao amin'ny tempoly, satria Herodianina izy. De hoy Jesoa manao hoe tsia, ataovy zay ataonao any amin'ny fiarahamonina, ary ataovy zay tokony ataonao koa ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fiangonana. Am'izay nomena Andriamanitra anao zany de maiza mitantana, ataovy izay any Kaisara. Lay Kaisara io dia tsy inona tsy akory fa lay fiarahamonina, lay fiainana isan'andro, lay olombelona nofo, lay olombelona misakafo, ataovy zay tokony ataonao. Fa izao kosa ataovy zay tokony ataonao koa aty amin'ny tempoly, zay tokony ataonao an'Andriamanitra. Io no nahatonga afa am'izay fomba fijery zay no nahatonga ny ataontsika hoe fampiarana ny lalàna mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana. No hoe ny dikany hoe aloavo any Kaisara zay any Kaisara, ao an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra, de zao mizara roa zany ny fahefana. De ny fahefana izay any amin'ny fiarahamonina sy ny lafiny ara-panahy. De zay no natonga an'io ho an'ny kristiana any Frantsa moa de efa niainy zany izy hatrany amin'ny taona 5,990 momba an'io ataontsika hoe fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana io. Dia niraisina avy amin'ity teniny Jesoa ty mihitsy hoe misy fahefana roa, misy rafitra roa, de zao ny fiangonana sy ny fiarahamonina, ny fiangonana sy ny fanjakana, izay samy topoin'ny olon-kendry, samy topoin'ny olom-banona, samy hanaovan'ny olom-banona ny adidy amany andraikiny. Zay fotsiny nampiarana azy tamin'ny fotoanandro. Fa raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny andalina kokoa amin'ny fiaina kristianina ankehitriny, de zao manao hoe ianao kristianina, isika kristianina, dia hoy Jesoa, ataovy ho any Kaisara izay any Kaisara. Iza ny atao hoe Kaisara aminao, iza ny ataontsika hoe Kaisara amin'izao andro ankehitriny zao, de zao ny voalohany dia isika sy ny adiditsika. Zay ny atao hoe Kaisara, isika sy ny andraikitritsika eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tany amamonina, zay ny Kaisara. Aloha zany mietra atao ny adidy maro samihafa ny anivon'ny fiarahamonina, atao ny izy tokony atao anivon'ny fiarahamonina. Ny kristianina dia tsy olona miala andraikitra akory eo anivon'ny fiarahamonina, tsy olona tsy tompona andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina tahaka ny fariseo, tsy olona miatakataka amin'ny fiarahamonina, tsy olona mandositra ataontsika hoe ny adidy mandraikitra amin'ny fiarahamonina. Tsy zany ny kristianina. Jesoa miteny hoe aloavo any Kaisara zay any Kaisara, satria matoy ianao toy izao. De nisy lay denari, misy denari, misy zavatra niraisinao tam'ilay Kaisara, tam'ilay fiarahamonina zany, tam'ilay rafi-piarahamonina, dia misy zavatra tokony ataonao zany eo.
ary zay mahatonga ny Paoly manamafy an'io hoe aloavy ny fahaditsarana azy tokony andoavana fahatseranana. Ny kristianina de zao rehefa ko malala kristianina de olon'ny adidy aman'andraikitra, zay tokony ataony maha olom-pirenena azy de ataony zany. Tsy resaka etra ihany io zany mikely indrindra fa ny fahatserovatena olom-pirenena, fahatserovatena ho tompon'andraikitra. Raha misy olona tokony modely alaitahako anatin'ny fiarahamonina de zao ny kristianina, amin'ny tsy ny fanajana ny lalàna misy ihany fa amin'ny maha olom-pirenena sy maha olom-banona mihitsy, amin'ny fitiava-tanindrazana io, amin'ny fanajana ny fananana iombonana io, amin'ny fanajana ny sotoavina io, de aloavo ny kaisara zay any kaisara. Nandray rehefa ko malala mahavariana ny mijery ny fiarahamonina ankehitriny zay manao tsinitsinina ny ataontsika hoe ny adidy na ny andraikitra anivon'ny fiarahamonina. Mahafinaritra ny olona ny mitaky ny zony, ny droit, fa mampalaina ny olona ny manao ny adidy na ny devoirany. Hoe tsy miraharany atao hoe adidy aman'andraikitra anivon'ny fiarahamonina, fa ndraindray aza mitaky sy mandray fotsiny zay atao zay omeny ny fiarahamonina. Tsy zay ny hoe aloava ny kaisara zay any kaisara. Raha miteny an'izany Jesosy tsy tezitra mihitsy fa mampianatra Jesosy hoe ao anatin'ny fiarahamonina io dia misy zavatra andrasana aminao. Hitantsika eo Matteo toko 7:20 Jesosy nandoa atsasaky ny sekely. Aza donoina fa ny atsasaky ny sekeliny Jesosy io dia tsy hoe adidy ihany io amin'ny adidy fanaon'ny olon-dehibe, fanaon-dehilahy isa-taona io atsasaky ny sekely io nandoan'io Jesosy, fanao adidy amin'ny fikojana ny tempoly, fikojana ny manodidina ny tempoly sy ny sehatra maro samihafa anatin'izany tempoly zany. Zany hoe tena adidy io, efa hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronome efa nanafahana zay dikan'izany ao amin'ny Soatra Masina dia ny mpino dia olona manao ny adidiny sy ny andraikiny amin'izay mety ho tandrify azy ao anivon'ny fiarahamonina. Fa saingy zao Jesosy misy koa ny an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra dia tsy afa-tsy akory fa voalohany indrindra de zao ny tenanao, mahatepolin'Andriamanitra anao, atoloro an'Andriamanitra zany. Izany tsy any kaisara, ny volany ny kaisara, fa inona ny anao, ny tenanao. Inona n'Andriamanitra ny tenanao, ny vola any kaisara zany. Fa izao misy tsy any kaisara eo aminao de ny tenanao, zany tsy atolotrao any kaisara. Ataonao ny adidinao, fa mahaenao anao lay fiainanao manontolo, ny fanoloran-tenanao manontolo, tsy atolotrao an'izao tontolo zao mihitsy fa atolotrao an'Andriamanitra. Lay maha olona anao, lay tepolin'Andriamanitra tsy anomponao any kaisara. Ataonao ny adidinao amin'ny sehatra maro samihafa, mazava zany, fa ny fanoloran-tena kosa de ataonao an'Andriamanitra. Akoatran'ilay voalaza ery ambony manao hoe zao ny adidy mpino de mila manao mazava ho azy ny anatin'ny fiangonana, hoe ataonao ny adidy any anaty fiangonana zay atao koa an'Andriamanitra raha teo koa zay ny fanaovana ny adidy anaty fiangonana an'Andriamanitra zay tokony ataon'ny mpino zany. Kristianina mandoa adidy, indrindra amin'ny protestanta tsy de tokony ho mila, raha tena marina nge tsy de tokony ho mila entanina be koa ny kristianina, hoe anao adidy any anatin'ny fiangonany. Ahoana moa no eritreretanao kristianina, mpino ianao kristianina raiso amin'ny lojika tsotra fotsiny. Ianao atokantrano misy jiro mirehatra ao de mila mandova facture ny jirama ianao. Ny tranonao madio de fantatrao fa ny zavoka ampiasaina atao, misy kifafa natao atao de ohatr'izany mihitsy ko io fiangonana zay angonanao io, na izay toeram-pivahana misy ianao io, na katolika io na protestanta io. De zao misy jiro mirehatra nge ao enao mipetraka amin'ny tablia io enao nge misy trano afahanao miangonao mipetraka, misy mpikarakara reny, misy miambiny reny, misy olona mampianatra anao eo, misy zavatra be de be mampandeha an'io fiangonana io, na fiangonana iny, ka tsy tokony mila de etanina de manao ahoana anao hoe manaova adidy, fa tokony ho fantatrao fa
tsy mandeha ho azy akory zavatra tsy mila mpahafantarina teritena manahoana akory zany fa tokony fantatrao fa matoa anao mipetraka amina tadroy tsara ao anatin'ny fiangonana, matoa anao mandre toriteny, matoa anao ka mahita hoe milamina tsara ao anatin'ilay fiangonana, misy lakiroso maneno ve, mahafinaritra ve no anatin'ny fiangonana madio ny tanàna, mba misy mpiandry ny tanàna, misy mpiambina ny fiangonana sy ny sisa rehetra, tsy mitateny trano mba mihidy rehefa avy ny orana mba tsy lena sy ny sisa de fantatrao fa tsy zavatra tonga ho azy akory zany fa nisy zavatra zay na misy vola mihodina, misy zavatra tsy tokony hoe tandava zany ny kristianina am'izany hoe fanaovana didy zany fa tokony ho fantany tsotra fotsiny zao, tsy mila etanina zany satria fantatrao fa misy fandanina mandeha ho azy ao. Dia fa izao zay tokony ho takatrao dia ny tenin'i Jesosy hoe tena aloavo an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra, na hoe aro ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Andriamanitra zany de zao tahaka ny fitakiany Kaisara aniny etriny izay koa mbola mpamoahan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia anao ampamoaka koa tahaka ny Kaisara, zany hoe ho avy ny fotoana any aorianany hametrahan'Andriamanitra fanontaniana ihany koa manao hoe nataonao taiza lay nomeko anao, satria Kaisara mitaky hetra tahaka n'ireo mpamory hetra zay Herodianina ireo, de izao Andriamanitra ihany koa de ametra-panontaniana ny amin'izay ny tantanantsika izay nomeny antsika. Raha koa malala zava-dehibe zany ny ananantsika toe-po manao hoe ny tenantsika ny voalohany an'Andriamanitra, izay rehetra maha isika tsika an'Andriamanitra, izay rehetra eo amintsika an'Andriamanitra, manontolontsika an'Andriamanitra. Fa izao manana adiditsika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika de fitao zay le an'ny Kaisara, fitao izay tokony ataonao ho an'ny Kaisara amin'ny fiarahamonina, fanjakana sy ny sehatra maro samihafa, fa izao kosa amafiso ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra. Ivavaka isika tompo am'zao zay fa omenao fahazavan-tsaina fa olon'ny adidy, olon'ny andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ary mampandroso zany fiarahamonina izany. Tompo mivavaka aminao zay mba atsiary fa miandry anay koa ny fanoloran-teny zay niekenay teo imasonao. Hoy Jesosy manao hoe ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, izay eo aminay manontolo dia anao avokoa, dia na de zay an'ny Kaisara aza de atao aminao mba atolotray amin'ny toe-tsaina madio, na zay atolotray ho an'ny fiarahamonina azy dia atolotray amin'ny fitiavana mba ho fampandrosoana ny fiarahamonina. Tsy manana na inona aminay zao tontolo zao fa avy aminao avokoa zay rehetra eo aminay, ko atao mizahay ahatsiaro izary zany ho an'ny manodidina anay, ary indrindra ahatsiaro izay tokony ho anao Andriamanitra de ny tenanay sy ny fiainanay manontolo. Aza velanao andevozin-javatra izay Tompo, fa aoka ny fitiavana no manery anay, de ny fitiavanao Andriamanitra no manery anay, ahafantaranay zay adidy aman'andraikitra miandry anay. Sokafo ny masom-pananay Tompo, fa tsy ny lojika ny vola no tompo ny fiainanay, fa ny lojika ny fitiavanao Andriamanitra, ny lojika ny fahatsapanay fa anao avokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay, ka ianao ny manome zay rehetra ilainay. De mitoera Jesosy atao-pony mandrakariva ary ataovy vavolombelonao zahay amin'ny asa tsara sy amin'ny fitiavana namana, ary amin'ny fanomponanao de ataovy maharitra sy mahatoky hatrany. Misaotra Jesosy. Amen.